Iarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanam-bolana tamin'ity an'ity misy an'ity rahona hitantsika mitoetra ato amin'ny morontsiraka avoan'ny atsinanan'i Madagasikara izay mitondra rotsakorana betsaka amin'iny morontsiraka avoan'ny atsinanan'ny Nosy nitombanana kisaka somary avaratra kokoa izy manomboka ny alarobia anoany atsindaniny ihany koa dia manjaka ny varatra azy atao anatin'ny 3 andro ho avy izay mety apidina ny maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy ny manoloana izany rehetrarehetra izany dia mety hanatombo ny rotsakorana ka misy ny fampitandremana noho ny abetsahany izay rotsakorana izay ho an'ny morontsiraky ny afatra atsinanana sy vatovavy ary fidifinany miloko mavo moa ny fampitandremana miatra manomboka ho an'ny rapisoka hatrany amin'ny alakamisy ihany ny rotsakorana andrasona ao anatin'izay dia 10 hatramin'ny 100 milimetatra ny ao anatin'ny 420 ora manoloana izany dia entana hatrany ny ponina amin'ireo toerana rehetra voakasika an'izay mba hanaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ny toromarika omen'ireo manam-pehefana isa tokony ihany koa misy roantsika ny loza mety ho ateraka izay fahabetsahana rotsakorana izay fa amin'ny ankapobeny ihany koa raha ho an'ny ilany andrefa Madagasikara dia mbola mitoetra ny tandrivon-drahona indrindra ho ny tapakandro hariva ho an'ny atitany andrefan'ny Nosy misy fangaroana toetrandro zany amin'ny ankapobeny eto amin'ny Nosy amin'izao fotoana izao ho an'ny ilany andrefana dia ny tandrivon-drahona ho an'ny ilany atsinanana kosa ny varatra aza izay toy izao ny toetrany androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia misy ny orana ho an'ny morontsiraka na ny faritra atsinanana vatovavy fidifinany sy atsimo atsinanana hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro mandraondraona kosa ny andro ny faritra Savasy Analanjirofo ary Ambatsoa ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny any Alaotra Mangolo kosa indray dia mandraona ny andro mety hisy ny herik'andro ao anatin'izay ho an'ny ilany andrefana dia maina tanteraka aloha ny andro ho an'ny rapisy maraina ho an'ny rapisy tolakandro kosa indray andrasana hatrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany Nosy iny ary efa manomboka mikisaka hatrany amin'ny faritra Analanjirofo izay orana malefaka ateraky ny varatra aza izay mety atevina kosa izay ho an'ny faritra atsinanana sy vatovavy ary fidifinany andraona ho an'ny Alaotra Mangoro ny ilany atsinanany faritra Analamanga Vakinankaratra Moromanima Matsihatra Ambony ary Iorombe ho an'ny ilany andrefana kosa indray ny atitan'ny faritra Menabe sy ny ilany andrefan'ny avoatany kosa dia miandry orana tandrivon-drahona amin'ny ankapobeny ho an'ny rapiso tolakandro raha ny maripana avovinavina amin'izay andron'ny rapitso izay midina hatrany amin'ny 12 degré celsius ny maripana ho an'ny faritra Matsihatra Ambony iny raha toka mijanona eo amin'ny 14 degré celsius eo kosa ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara ihany koa dia misy afidinana izay maripana izay 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius fa ho an'ny morontsiraky ny faritra Nosy kosa dia tombanana midina hatrany amin'ny 14 degré celsius izay maripana izay ny ilany andrefana moa dia mafana ny andro 13 degré celsius ny ambony indrindra andrasana ho an'izay rapitso izay hatrany ho an'ny alarobia kosa indray dia mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsinanan'ny Nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Savay izany ka hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro mitohy ihany koa ny herik'andro ho an'ny ilany atsinanan'ny avoatany sy ny faritra Alaotra Mangoro indrindra ho an'ny maraina be sy ny takariva ny tena anjaka kokoa izay herik'andro izay ny orana tandrivon-drahona ihany koa moa dia andrasana hitoetra any amin'ny faritry Menabe ny atitan'ny faritra Tsimandrefana ary koa ny atitan'ny faritry Melaky ny androny dia maina raha ny vinavina hatrany ny maripana andrasana amin'izay andro ny alarobia izay mbola mety midina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana ho an'ny faritry Matsihatra Ambony raha toka eo amin'ny 14 degré celsius eo kosa izay maripana izay ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra ny morontsiraka atsinanana ihany koa tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay satria dia mbola saika manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny morontsiraka avoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanana Madagasikara iny fa mijanona 14 degré celsius ihany koa izay ho an'ny faritra Nosy ny any amin'ny ilany andrefana moa dia mbola mahatratra any amin'ny 7 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny amaranantsika ny fandarana amin'ny ity ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsinanana Madagasikara iray manontolo
ary mety mbola ho betsaka kokoa izay ho an'ny faritra atsinanana ny herik'andro ihany koa dia mbola tombanana hitoetra hatrany ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny faritra loatra mangoro iny misy ny tanivindraona ny tabakandro ariva andrasantsika manakaiky ny nosy be any ny ambony kosa dia anjakany masoandro any maripana ho vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 any avoatany misy fiakarana kely kosa izay ho an'ny tapany atsimo atsinanana Madagasikara sy ny morontsiraka avoany atsinanana ny nosy iny satria dia mety ho tafiakatra raiky amin'ny 30 degré celsius moa ny maripana ao anatin'izay ho an'ny morontsiraka andrefana kosa indray dia 30 degré celsius eo amin'ny ankapobeny ny maripana ho an'ny avoany andrefany Madagasikara iny raha toka 30 degré celsius kosa no maripana andrasana ho an'ny faritra betsiboka amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany dia izay indray ny meteo tamin'ny ity an'io ty raha-pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.